Olo mbo fidy na olo mbo atendry andriamatoa ben'ny tanànan'ny Sambava faly sy makasitraka anareo rehetra tonga maro manatrika izao fotoana manandanja izao ny tenako fa alohan'ny kabaroko aleo avelonareo mandroso eto olo eto lalana io mahita lalana ivoahana foana zahay avy eo aroso ety le olo azavady eu fa manjary manakona ny eu fa manakona an'le zay angamba ny voalohateny dia ny fiarabana nareo vahoaka ny Sambava vahoaka ny Sava faly mifanatritava aminareo eto androany anisan'ny politika mpanjakana mako ny fampiroboroboana ny fahafahan'ny olo-pirenena rehetra isitraka an'izany fitsarana izany dia izao ny resaka fohy no ataoko mikasika ny fitsarana. Ny fitsarana dia fahefana ray lehibe eto amin'ny firenena ao anatin'io fahefana telo izay misy eto. Matoa io ny sarahana tsy natambatra loatra dia ny mba hanomezana atsika vahoaka malagasy ny zo zay tokony hananatsika vahoaka malagasy tsirairay avy na any amponja aza dia mbola manana ny zono mba hipetraka amin'ny fonja zay mendrika antsoina hoe fonja. Enganye mba tsy ho marina raha nytenen'ny vepanina teo hoe tsy ho fe hoe tsy ho tafiditra anay ho izy tsy ho tafiditra anay ho izy fonja zao. Efa nanome toky andriamatoa ben'ny tanàna teo isaorana andriamatoa tsy ben'ny tanàna fa lehibe ny faritra isaorana fandraisana andrakitra fa izay niteneniko tany an-Talaomaly aza miandry anay fanjakana fohy be nareo rehefa hamboatra ny ty tanàna nareo tia fa amboary zay azo amboary na indrindra rehefa mbe misy ny vola amin'ny kitafombolanareo dia amboary. Ohatra ty tanàna ty sy tokony ahitana lalana lavadavaka mbola nahita mako za teo dia za miteny tsy hoaraka na ihany amin'ny fanjakana fohy be ny lavadavaka ao an-tsena ao nareo aty mamboatra an'izany. Efa mazoto andriamatoa lehibe ny faritra dia ampio ny be ny tanàna amboatra nyty tanàna ty fa ty tanàna ty anisan'ny tanàna tsara eto avao ny tena tsara ka ity Madagasikara ty. Saorana ny fahazotoanareo vondrom-bahoaka tsinjara-pahefana mamboatra sahady izay tokony azo amboarina eto tsy miandry ny fitondram-panjakana fohy be. Itodika aminareo amin'ny fitsarana indray fa tamin'inona tomboany resako teo inareo no andry mialatsiny amin'ny teny frantsay garantie ho an'ny vahoaka malagasy ny siny ny marina sy ny hitsiny eto amin'ny firenena zay zavatra efa niteneniny andriamatoa ben'ny tanàna teo no averiko. Ianareo no antenainy ty vahoaka malagasy ty sy ty Madagasikara ty ampiatra n'izany lalàna tena izy ihany no anjaka eto amin'ny firenena ka manantena raha matoa minisitra sy tsika rehetra zay mpikambana maro be tonga eto fa niady amin'ny kolokolo zay voalazany raha matoa minisitra teo no nanantona nakatia Sambava fa tsy sanatry
ny kolikoly no nanantona aty Sambava. Matoky anareo zahay manantena anareo zahay hanova zavatra betsaka aty amin'ny faritra Sava, aty amin'ny faritany Diego, indrindra amin'ity Madagasikara ty, satria zany fanavaozana zany raha tsy nareo amin'ny fahitsarana no mandray anjara amin'ny fanavaozana dia tsisy dikany io fanavaozana tiatsika atao io. Eto zao aho dia mahita zafady mba somary atsangano kely moa io inona moa io banderole nareo satria tsy voavako ny tambany tao ohatrany nahavaky aho hoe ny ohatrany 10 taona tsy haiko izy le MBG moa tsy fantatro le izy le MBG fa resaka tany io zao resaka tany io dia voalaza eo fa misy efa tsy haiko misy maty betsaka ny maty migadra tsy fantatro izy io eto ndray dia aoka tsy ny fitsarana rery no menareo tsiny amin'io fa misy réseau tena fampangalatra tany mihitsy eto Madagasikara manomboka avy any amin'ny alatsiny Andriamatoa ben'ny tanàna fa tsy sanatria anao niteneniko manomboka avy any amin'ny commune io avy any amin'ny fokotany mandalo amin'ny domaine sy ny namany dia mety voafitaka le mpitsara dia omeny mpitsara zay olona tsy tokony akory le tany satria manana taratasy le olona réseau manao an'io io le zavatra niteneniko tany Toliary edina io za dia mampitandrina ny réseau manao an'io fa tsy ho ela dia andefasako olona hijery an'io aty mampalahelo le firenena raha ohatr'izao foana no iainantsika ka iverina aminareo fitsarana ianareo fitsarana no antenaiko amonjy ny vahoaka nampy ny vahoaka mbola foana no anjakazaka amin'ny tany eto Madagasikara. Zay angambany amin'iny fara mikasika an'le resaka fitsinjaram-pahefana nareo ino moa solombavambahoaka be da be ny eto tsy adiko rery io nareo ao ny mpanao lalàna izy teo ohatra ny ordonnance raha tsy diso nareo ao ny mpanao lalàna atomboy avy ao fa manaraka zahay ary zahay hanao koa fa raha io ordonnance io medinareo député fa vitanareo koa io satria nareo ny fahefana mpanao lalàna rehefa avy ao amin'ny décret d'application fa nareo avy ao ny voany io ka atomboy avy ao ny famoahana an'io fanafoanana an'io dia vetivety io dia vita fa zay dia vonona amin'ny resaka fitsinjara-pahefana. Anisan'izao fitsanganany inona moa tribunaly atya Sambava zao dia ampisehoana zay fisiny zay fahazotonay hampiatra an'izay fitsinjara-pahefana izay ny mikasika ny lavanila za moa mbola hiresaka amin'ny herivelona zay voasolotena tsy haiko hoe aiza le toerana tolakandro dia aleo anitsika no mifampiresaka mifanakalo hevitra fa tsy tiako atao kabary eto mikasika an'iny fa minoahy ianao Andriamatoa ben'ny tanàna fa efa miasa mikasika an'iny mihitsy zahay amin'izao ary minoahy ianao fa tsy sisy vola andeha hafa zany iny fa hiverina aty amin'ny voany. Zay angamba no lava zay ny fohy fa mafana olo reto ho faranako ny kabary koa fa dia makahery atsika rehetrarehetra ny ady ataotsika tsy moramora mandroso tsikelikely tsika na dia manakorotana ny mpanakorotana tsy raha tiany raha ataotsika io anakorotana ny etseroa io akorotany mpianatra akorotany iny akorotany aty tsy tiany tsika fa miasa ka izao mahereza ary matokisanay fa tsika mandroso makasitraka tompoko lahy makatena tompoko vavy. Sambatra ny